Gasikara Fenso. Gasikara Fenso. Nataonao fotsiny Gasikara dia efa manisy manina. Anarany zany. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no iara-banantsika rehetra izay manaraka ny fahita lavitra. Miara mampita mo amin'ity alina ity. Maromaro ireo fahita lavitra izay miaraka amintsika moa anatin'izao fandaran'izao fandarana moa izay mena ny anarana hoe vaovao-pifidianana mazava ho azy fa ny resaka fifidianana no resantsika eto ary mifandraika bebe kokoa amin'ny raharam-pirenena. Raha miresaka indraitsika amin'izany hoe raharam-pirenena izany dia tsy misy afa-tsy ilay ataontsika hoe hetsika izay atoto-saina hetsy amin'ny kianja ny 10 May no anisan'ny ataontsika hoe maliny ny sain'ny mpanara-bavao. Mazava ho azy manana vahiny ny fandarana ao amin'ity alina ity Andriamatoa ary Razafindrazaka. Izy moa dia filoha lefitra ny antoko leader Fanilo. Mazava ho azy nanana ny kandida nitoanana izany tany amin'ny fiodinana faharoa saingy rehefa tonga kosa ny fiodinana faharoa tamin'izay fifidianana filoham-pirenena izay dia nanapa-kevitra anohana sy hampandany ny kandida laharana 520 Marc Ravalomanana. Miarabanao ary Razafindrazaka tonga soa ao anatin'izao fandarana izao. Miarabanao Gasikara, miaraba ny mpijery rehetra koa an'izao fahita lavitra amin'izao andro takariva izao. Ya, ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia fantatra aloha fa hoe tanatina antoko leader Fanilo ianao. Raha miresaka an'izay tsika nanana ny kandida anareo nareo tany amin'ny fiodinana voalohany tany. Le antony natonga an'le hoe fisafidianana tamin'le kandida anankiroa nakaty amin'ny 25 inona ny mety ho antony mba tsitsatsatsatra kely ary. Tsy maninona ihany tokoa no manazava ny mpijery zany hoe naninona tokoa moa. Ny antony dia ataoko hoe tsotra ihany. Raha ny tena marina tsy hoe ny kandida 25 nitoanako fa ny programme ny kandida 25. Inona moa zany io programme ny kandida 25 io? Zavatra roa lehibe. Voalohany indrindra natao hoe décentralisation effective. Io décentralisation effective io dia ny maty-matesanay efa tamin'ny Andohany zany atoko leader Fanilo fa 20 taona lasa zay. Dia ataoko hoe lojika raha nandeha taty amin'ny kandida Marc Ravalomanana zay niaraka tamin'ny Andriamatoa Serge Zavimahova ny tena koa anohana an'izay programme zay. Kandida Ravalomanana mitondra zay satria mizarazara ihany nareo mizarazara ihany zay fa ny tena hoe leader Fanilo kosa aloha ny président dia Max Rakotomambonjy. Izy ny président lany ara-dalàna ny eken'ny leader Fanilo Ray Manontolo. Io no tonga ny fidionana faharoa za tsy dia hita lalina loatra fa indray hoe ny-tokantrano tsy ahaka nisy safidy tao ny sasany lasa nakany amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, ny sasany nankaty amin'ny Marc Ravalomanana. Za zany dia ampisaina tsy miangatra no teneniko fa tsy afaka misolo-tena ny leader Fanilo satria tsy niampahan'ny leader Fanilo ihany no niaraka tamiko nanohana ny kandida Ravalomanana. Iny moa zany rehefa vita ny fifidianana ifanamboatra zay ao amin'ny tokantranonay fa vita moa zany ny campagne tsy antsony zany moa ny resaka fa tsara ihany no ilazana ny zay mazava-dehibe an'izy manko tsara no marihana ho antsika rehetra izay manaka fandarana fa hoe tsy amin'ny anarany ny antoko leader Fanilo zany no atongavany Andriamatoa Razafindrazaka eto fa amin'ny hoe tenany sy fanohanana zany an'izay kandida Marc Ravalomanana izay avy hatrany tsika dia iroso ao anatin'ny ataontsika hoe tena maresaka ara-politika nisy hetsika zao androany. Ny nampiavaka dia izao rehefa nandeha netsika tamin'ny sabotsy navelana lalaka nandeha indray ny alarobia nosakanana nandeha indray ny alakamisy nampidirina indray androany indray voasakana zany tsy tafiditra indray zany reto mpanao fihetsiketsehana ty mikianja 10 May eny fa na dia nakeny amin'ny profesan'ny préfet ary dia tsy hita tao moa zany ny tompon'andraikitra na ny préfet raha marimarina kokoa. Mazava ho azy iny ny tranga nisy androany manao ahoana no mety fahitanao anazy? Ny aloha dia hitako hoe mampalahelo ihany le zavatra niseho. Mampalahelo ny zavatra niseho satria ataoko hoe expression démocratique ao anatin'ny fitonina tanteraka, filaminana tanteraka no natao teny amin'ny kianja ny 13 May.
angamba tsy nisy korotana teny a tsy nisy vakitrano a tena lamina tanteraka nisy ary membre ny comité international de tena name félicitation mihitsy hoe tena le tamin'ny saboty tamin'ny voalohany ay tena tsisy korotana tokoa le izy satria na rehefa toko mantsy ny tsao hoe korotana io isy favony olona io amiko ny tena nanakorotana ary de ny tandro filaminana tena nanakorotana inona ny antony tenenanao an'izay io moa zany io ny zavatra rehetra feo mandeha hoe nisy baiko afaka mibaiko ny ampitso mibaiko za zany mieritreritra fa misy olona zany aloha tonga de tsorona ny marina misy olona na tokony olona zay miezaky ny amono ty hetsika fitakinan'ny fahamarinana ty zay ngamba marina misy miteny hoe lalàna républicaine sy ny sisa asika mbola dinina zany tena hoe lalàna républicaine tokoa ve satria eran'ny tany zay lazaina hoe démocratique républicaine nge misy foana ny hetsika ary tsika vao nahita ny gilet jaune fa ohatrany voatena tena mafana be ny azy fa tsika tena tsy zany mihitsy tsika fa tena lamina mba jeredao nge le olona tonga eny miady amin'ny fahamarinana tena olona tsotra olona faran'izay tena tsotra zay mihitsy natonga tsy maintsy ho teny foana satria mba miaraka amin'ireo olona tsotra reo ary mbola manainga ny olona rehetra zay anaty birao za tsy miteny hoe aza miasa akory fa rapitso moa zany andro tsy fiasana rapitso manainga ny olona rehetra tsy afaka tamin'ny herinandro mba ho tonga anotrona satria tolona ho an'ny fitadiavana ny fahamarinana ty zavatra ty zay zany resaka fanakorontanana ianao teo iary Razafindrazaka ny fanotaniko de hoe lay fandefasana bomba mandratratra maso zany midika fa ny tandro filaminana no nanakorotana zany fa tsy za aloha za de teny ary nahita ako ary tena kofina mihitsy moa kofina ny tena kofa zokonjokony ihany ary tena sepotra saika tsy nazo aina misy ahako fa ohatrany hoe manao kilalao bantsirolona taloha de ohatran'izay mihitsy zany le izy ohatrany hoe alaina le lacrymogène de misy olona mitangorongorona eto de atsipy eo le izy de lasa le tomobile fotsifotsy sy maitsomaitso hémorragie sy fipy angamba reny de lasa izy de misy olona mitangorongorona de atsipiny eo le izy ndraindray ary misy olona hoe bateau fotsiny fa tsy manifestation tsy manifestant akory de alefany eo le izy azadiny fa tsy nisy sommation teny asa aloha ny lalàna eto tsisy sommation fa tonga de lasa fotsiny le izy ny afina tamina toerana ray zay ary olona tena olona mandalo olona mpivarotra kely teo tena olona tsy nanao an'le manifestation akory na kely ary sepotsepotra teo samy teny andana neny aloha mitratsy ianao fa sepotreta anao fa aza mipetraka oatsony zay ny zavatra nisy zany asa na ara-dalàna aloha zany na tsy ara-dalàna tsy fantatro ny zavatra anankiray mantsy iary Razafindrazaka de zao nisy hetsika ohatrany io ihany tany amin'ny volana aprily tany ino fa tsy lavitra zany ary mbola tadidinao tsara ny sombamboaka telo amby fitopolo moa ny taky tamin'ireny fotoana ireny sy de tena nisy karazana fihetsika salamizay nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ity mizay mitoraka ty zany tena injana le izy inona ny andikanao an'izay ny andikako an'izay de tsotra fotsiny ity zany zay efa nyteneniko teo hoe misy olona tsy fantatro any na tokony olona tsy fantatro za tsy teny anaran'olona fa ny tantara moa tsy maintsy mbola hipetraka ihany zay miezaka mihitsy ny imatemo zany ty hetsika ty fa maninona ty hetsika ty voalohany teto amin'ny tantara ny fifidianana eto Madagasikara no afaka nijeriny zany hoe pli électoraux zany ny solotenan'ny candidat zavatra voalohany zany teto amin'ny firenena ary tao amin'ny fijerenany zany nge tao amin'ny seny nge ny tena nahitana ny hoe ay ve tena ohatrozoka iny zavatra miseho any amin'ny rehetrarehetra any ary mbola kely fiany ny zavatra vita tao amin'ny seny iny satria rahantsika malala moa fa nijanona tampoka le izy fa voalohany zany eo amin'ny tantara tsy honohonontsony zany ny alabato eto ary ataoko hoe tena dingana lehibe ho an'ny démocratie eto Madagasikara zany tsy honohonontsony zany ka ny zavatra efa hita reny zany de efa tokony ho apetraka mihitsy ho lalàna velona ny rina hoe inona ny tokony ho atao mba tsy siny zany ame ohatra mivatana ako zao ohatra asa na firy andro na herinandro le décompte ny CENI asa manaraka tokony ho atao hoe tapabolana io na ray volana ary tsy maninona ary atao anatin'ny lalàna mihitsy hoe tsy maintsy atao ny confrontation ny PV tokony ho soatana anatin'ny lalàna zany fa tsy hoe zay tiany CENI atao no ataony fa tokony ho terenany CENI anao an'izay zany mba hisorohana raha mipetraka mantsy zay inona zavatra miseho Gasikara
le olona mpangalatra any ambadika any a tsy angalatra ntsony izy satria izy tena zalange manana ray volana tsy ijerena anazy manana ray volana tsy ijerena anazy fa tia ohatrany hoe kely le fotoana ary efa fantatra zareo nge fa kely le fotoana tsy fantatra mety hoe natao kely mihitsy le fotoana angamba mba tsy hafana manao an'izay kanjo moa hita ihany isaorana ihany ny sain'olo a nanao an'le izy zany hoe ny ilaina ihany zany le fisina fampitana sala amireny tena ny ilaina le izy ary tena nahitana mihitsy porofo ary tsy honohonontsony zany alapato tena zava-dehibe zany zava-dehibe nameny senian'ny candidat nge zao ny voka-pifidianana nataony tamin'ny fichier excel afaka mikirakira zany de nahitana zavatra hafahafa be dehibe zava-dehibe nge zany zay nataoko hoe isaorako ihany ny seni sady misaotra azy zany tsy misaotra azy satria tokony nataony ihany koa zany satria tsy hoe voararany lalàna no manao an'izany akory fa teo am'le fotoana zany no hoe toko hoe tsy ampy saingy zao tsy nisy fetraikany teo am'le famohandrareo voka-pifidianana ny fanaovana an'ireny fampitana reny ary Razafindrazaka izy moa nanambara mihitsy ny hoe afaka manao ny fampitana zay afaka mijery ianareo saingy tsisy fetraikany any amin'ny famohana ny voka-pifidianana ny rahantsika nahita zany ary navoaka ny aloha ary izy na de mbola nanana fepotona ihany ary zareo araka ny voafaritry ny lalàna marina tokoa zany gasikara zao ny ahako ny fomba fijeriko ina moa ny tena olana eto amin'ity firenentsika ty ny olana eto amin'ny firenentsika ty raha miresaka fifidianana ny jerena voalohany aloha ny fifidianana dia anisan'ny loharanony olana ny crise politique eto amintsika vao niainantsika moa zany tamin'ny avril teo ny député 73 iainantsika indray izy zany zao voalohan'izay aloha faharoa ny olana niseho tamin'ny seni iny de zao za tsy miteny hoe tsy nanara-dalàna ny seni nanara-dalàna izy satria tao anatin'ny zoany tokoa no namoaka an'ilay vatom-pifidianana zoany tsy zoany koa na nanova n'ilay izy ekena zany satria nge voka-pifidianana vonjy maika iny tsy olana zany fa zao fotsiny ihany ny olana ny tena olana eto amintsika mifahitako azy gasikara de zao le fampitokisana mihitsy eo amin'ny vahoaka na ny candidat sy ny mpikarakara ny fifidianana izy moa zany mpikarakara ny fifidianana zany seni zany lolaharana ny fanjakana sy ny HCC za tsy miteny hoe iza ny diso na iza ny tsy manara-dalàna fa misy aloha zay tsy fampitokisan'izay navoaka ny seni le izy tsy vita lay fikirakirana zany nanara-dalàna ny seni fa nanara-dalàna ihany koa ny seni raha navoaka ny efatrandro taoriana le izy tsy hoe tsy nanara-dalàna izy akory ary navoaka ny efatrandro tateoriana izy de nitombo kokoa ny fampitokisana teo amin'ny vahoaka sy ny seni tsy zay ve ny tena zava-dehibe hoe ahoana no ampitomboana ny fampitokisana amin'ny vahoaka sy mpikarakara ny fifidianana indrisy efa vita moa ranoraraka tsy avorofina fa ezahana indraindray zany amin'ny HCC hoe mba isy alana n'le yahy de mba izy tokoa ny fotoana afahana tokoa mijery lalina kokoa manao opération chirurgicale mihitsy ny fomba fangalaram-bato eto Madagasikara mba ho alevitsika impito mandefitr'olona zany fangalaram-bato zany satria zany ny tena loharanony crise eto amin'ny firenena zay ny fomba eo amin'izay indrindra iary Razafindrazaka zany raha te hampatsiahy kely an'le tantaran'le Madagasikara tena io fifidianana io matetika lasa fototry ny olana eto Madagasikara nisy an'izany nge hoe tsy manaiky voka-pifidianana de mitariky olona an-dalambe ohatra sa hoe inavy maromaro zany reo karazana hoe fototra na tonga ny crise teto Madagasikara fa rehefa tena zohina zany de le fifidianana ny fanontaniako zany de zao hoe raha ohatra ka tena ity fifidianana ity marina no atao hoe fototry ny crise ka mahatonga an'ireo olona ireo tonga eny amin'ny kianjany tena ambin'ny folo me hitaka ny fahamarinana sy ametraka an'izany hoe fifidianana madio eto Madagasikara izany ny fanontaniako zany de hoe ho anao manokana mety ary ve zany io hetsika teo eo amin'ny 13 mai io sa tsy mety raha mety izy satria nahoana inona ny mety ho antony ary hitondra makaiza ho an'le hoavin'ny Madagasikara ny hetsika sahala am'izao mety aloha izy amiko ny tenako ny resahako satria nahoana satria voalohany iny aloha fahamarinana no resaka aloha na iza niza zany tokony mandala ny fahamarinana de tokony mety io voalohan'izay faharoa tsy mandika lalàna io eran'ny tany demokratika alazaina tany demokratika de afaka azo atao tsara no manao fietsehana ao anatin'ny fitenenana mazava ho azy tsy manakorotany ampiarabelona mazava ho azy zava-dehibe zany
azadino tsara fa rehefa tsy hitany mpitondra fanjakana ianao mihetsiketsika naiza eran-tany a de tsy zavatra iseho mihitsy a amin'ny fiainatsarana ny fiainanao. Tsika vao nahita ny gilet jaune teo, inona moa ny gilet jaune tany Frantsa rahantsika mahita resaka fiakaran'ny solika ny tonga ny gilet jaune naza ary violent be ny emotra taty aoriana amin'izay ny fitondram-panjakana frantsay hoe j'ai compris aussi j'ai compris la souffrance des Français satria noho ilay hetsika hita maso zay nafahany fa raha tsisy ny hetsika teo a tsisy ninona miseho teo de inona moa rehefa tsisy inona miseho de am'izay le lonilony ataonao apo ihany le izy apo foana le izy tena de inona avy eo a mipoka am'izay le saroplany rehefa mipoka le saroplany tsy tanatsony zay ny zavatra misy eto amintsika nge tsy miteny ny olona eny tsindrio le olona mangina le olona de rehefa taona maromaro ateoriana heritaona roa taona telo taona de mipoka le izy toy za hoe mety le hetsika voalohany indrindra afahantsika aloha miteny avy hatrany hoe avoay aloha angany eo amin'ny fotsika sy ny saitsika mba ho fantatry ny zao tontolo zao ho fantatry ny fitondram-panjakana fa hitatsika ny alabato ary tsika mitaky ny sininy hoe mangarahara zany amin'ny décompte ny voix zany zava-dehibe zay zavatra fa tsy hotazomintsika eo ary zay ny anangako ny olona rehetra hoe le fijoroantsika mihitsy miaraka zay ny tena hery hita maso ahafahan'ny zao tontolo zao mahita tokoa hoe hay ve tena matoa reto vahoaka be reto zany mipetraka eo tena tsapany mihitsy zany hoe fa tena nisy olana tokoa zany tao fa raha olona folona roapolo ianao na hoe j'aime fotsiny ataonao amin'ny Facebook de tsy misy tsisy dikany zany ny fantanina zany de hoe fa maninona raha ohatra ka miandro ny voka-pifidianana ofisialy zay avoakany ACC zay vao manao karazana hetsika na révolte na tsy fantatro na fanoherana fa maninona zany zao ny defa mandeha izany hetsika zany voalohany indrindra aloha tsy mifanipaka aloha zany ny hetsika sy ny fiandrasan'ny vokatra samy andro vokatra daholo ankehtsika zao fa fahitako azy mampatokana amin'ny teny tsy mifanipaka le izy tsy mifanipaka le izy satria ny lalàna républicaine de effectivement ny ACC ny tompon'ny teny farany amin'ny famoahana ny voka-pifidianana fa ny lalàna républicaine koa de afaka koa mamela ny tsirairay ao anaposaka ny heviny zany tsy mifanipaka izy zany raha ny lalàna ny jerena tsy mifanipaka izy ary ataoko hoe tena zava-dehibe ary satria azadino nge fa ny ACC eto amintsika karazana hoe institution tokony hoe juridika fotsiny fa ny antsika juridico-politique tsy maintsy ampahafantatry ny ACC koa nge hoe tena atraiza tokoa moa zany ny ahiahy reto vahoaka malagasy reto amin'ity voka-pifidianana ity fa rehetra ny tsisy miahiahy nge tsika de ozy izy io zalahy atovy am'izay mety eo fa zavatra tsisy miahiahy io natao ohatrany hoe anampy ny ACC mihitsy zany le manampy ny ACC mihitsy le izy mba hitan'ny ACC eo le ahiahy ny vahoaka malagasy satria anatin'ny ahiahy nge ny vahoaka malagasy tiako patsehivina kely izy miahiahy tsy ny ka 25 any nge miahiahy za zao teny mikanja androany dinona zavatra hitako teny mikanja nahita olona procatrice de tena miahiahy izy sao de ho annulen'ny ACC ny voka-pifidianana miahiahy koa izy miahiahy daholo zany ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao zay nge ny zavatra misy de zay ny mahatonga hoe tokony ho hitan'ny ACC zay ahiahy ny vahoaka malagasy zay ary raha tsy misy ny fihetsehana tsy ataontsika fotsiny fa anatin'ny filaminana zany amin'ny hetsika maro samihafa ny fitenenana amin'ny namana sy ny sisa nge fa hetsika rehefa tsapan'ny rehetra zany tsapaky ny fanjakana tsapan'ny ACC zany za mieritreritra fa ho raisin'ny ACC ihany zany ao anatin'zay mety vokatra ho ataony eo de ozy izy ny fitenena hoe aleo de ny aloha mba fantatry ny ACC le ahiahy vahoaka malagasy ny ahiahy tsy havanana tsy sanatria zany akory hoe manao pression amin'ny ACC tsy zany mihitsy fa ny ACC raha tsisy olona mitsangana eo de tsy namoa ny olana manampy ny ACC zany zao zavatra amiko tena manampy ny ACC zany tsika mivizy stabilité politique amiko efa taona maro zay de ndraiky stabilité politique ihany ny tena ohatrany hoe ndraisin'ny ACC mety menatra kely amin'ny tantara nataony déchéance teto raha juridiquement pur nge fa tsy tokony président tsony eralitsona mampiana fo ny ACC nanaovana an'iny satria zay miaro ny institution présidence zany tsisy niteny ny olona quelque part tsisy niteny ny olona satria hoe ok bon tsika tsy tikorotana dao préserver na stabilité politique zany tonga ny député 73 teo inona ny farany
lasa nanao accord politique nga ao anatin'ny constitution zany accord politique zany fa natao le accord politique ina moa ny teneny nanao fanambarana mihitsy ange ny président ny ACC hoe préserver ny institution izy ny stabilité politique hoe mbola malefaka loatra ozy izy ny institution eto amintsika ka tokony préservena de naka an'izay rôle zay izy mba hisiny le stabilité politique tokony hijanona am'izay karazana hoe fanapahan-kevitra juridico politique zay ve zany le ACC amin'ny talata ho avy zao zay hoe fepitona ny meny fa amoany an'izay fokapifidiana zay raha ny hevitry iary raha zafina zaka raha ny hevitry iary zafina zaka ny zavatra tokony tsy de hoe sanatriany zany ke zavy ianao andeha baikiny ACC ohatra manahira na ny eritreritry fotsiny de hoe ilaina le stabilité politique zay no hoe fanapahan-kevitra nataon'ny ACC teo aloha de nekeko ihany na de hoe nisy ny kina ary satria nanana souci kosa izy préserver an'le stabilité politique za mieritreritra hoe tokony hiditra anatin'izay izy ary tsotra fotsiny nge fidira anatin'izay fahitako azy raha ohatra nge ka tena napetraka mazava zany ny fanisambato io nge tonga de milaminy tsisy ahiatsony raha lany Andriamatoa Andry Rajoelina fa tena anatin'ny tena mangarahara ny fikotiana ny vato tsisy afaka ny teny tsony io raha lany Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tena anatin'ny mangarahara tsisy afaka iteny tsony io zay ny tena vahaolana somary avero kely raha tsy mahadiso anao ka miresaka am'izay misy ianao ny antony mantsy ary raha zafindrazaka nisy an'izay karazana ataontsika hoe fionany teo Marc Ravalomanana sy ny vondrona iraisam-pirenena tsy io sika communauté internationale maromaro moa tena voalaza ao fa nisan'ny bana mantsy ary ambanimbany ariny amin'ny hoe vonona anaiky zay voka-pifidianana io olona candidat Marc Ravalomanana saingy izy zany karazany hoe fampitahana isaky ny biro-pifidianana sy ny sala am'izay zany ao anatin'izy ka aloha raha tsy mahadiso avaliko comité frantsay misy amiko amty netiko misy izy de ty zany ataoko hoe zava-dehibe de hoe j'ai déposé à la haute cour constitutionnelle les plaintes sur les irrégularités. Nous accepterons la décision de la HCC après la confrontation bureau de vote par bureau de vote en parallèle au contrôle de l'authenticité de la liste d'émargement signée du premier et du second tour bureau de vote par bureau de vote. Ça fait que les zava-dehibe satria ataoko hoe amin'ny teny frantsay hoe juge de paix zany ina moa ny dikan'io zavatra io zavatra hita tamin'izao fotoana zao de zao nisy bourrage durina zany teto hoe nisy namaty nampifidiana sisy ary za tsy miampanganizana izy hoe iza nanao an'izany io nge mety le fonctionnaire fotsiny zay le teny amin'ny tanàna teny nanao tsy fantatro tsy hitatra am'izay zany satria manahirana zany matsy miampangapanga olona zany manahirana fa ny zava-misy kosa tsy maintsy tenenina hitapoky rapenena fa nisy bourrage durina ary zany ke tsy vo androany zany vao mba hita mibaribary fatal zany efa ela zany ary mandainga zay milaza fa tsy nisy an'izany teto Madagasikara sy naneran'ny Afrika de zao zany ny zavatra hitantsika aritra atao zao ozy izy ty Andriamatoa Marc Ravalomanana andao ampitahina kely ary ny émargement ny premier tour sy ny deuxième tour hita hoe mitovy daholo ve ny sonian'ny olona rehetrarehetra tamin'ny premier tour sy ny deuxième tour io zany no ahitana hoe tena kay tena misy tsy milaminy ty fa to irabe no nifidy tato ty bureau de vote ty to fanondro hafa ny nataony ampitahina am'le fanondro hafa ndray tamin'ny deuxième tour to fanondro hafa io zany no ahitantsika ary ahitany voaka malagasy hoe ainy tsy nilamina zany le izy zay zany napetraky ny candidat Marc Ravalomanana raha ataoko hoe rariny sy intsy za tena miombon-kevitra tanteraka am'izay satria zay ihany tena ahitana ny tena hoe marina ary akoatran'izay mety hoe vokatr' zay amin'ny fifidianana nizaniza ho lany io de tokony angalatsika malagasy lesony hoe inona daholo ary zany ny tena alabatona tao teto amin'ity tanàna ity de ahoana zany loi électorale tokony ho amboaritsika mba hidiso adena ndre mpangalabato reny amin'ny manaraka amin'izay fotoana zay mantsy dia mety sarotrarotra iny angalabato efa ohatra ray nataoko tonga hoe ohatra hoe rahapetratsika amin'ny loi électorale zany zao manaraka hoe obligation mihitsy zany ny examen ny pli électoraux ny feuille d'émargement
mety ho sarotsarotra amin'ny olona ihany mangala-bato ario a tena ay zalahy manana ray volana ataovy ray volana le izy ay manana ray volana zalahy fa tandremo so mangala atsika zavatra ohatr'izany zany lesona tokony ho tsoahantsika mba hahafahantsika miady mba tsy isian'le izy tsony be dia be ny zavatra tokony atao ny amin'izany io moa zany resana atao le resaka le hoe bulletin tsy misy numéro de série iny zao de za aloha de tsy azoko tsoriny le izy satria tsy fantatro inona ny antony satria ahoana moa zany amin'izao fotoana zao a amina bureau de vote anankiray a nalalànao hoe tena le bulletin anatin'ny bureau de vote mariny sa zavatra efa nahodinkodina avy any ambadika tany manamora ihany koa ny ahafahana mangala kanefa zao a manaraka zany tokony napetraka mazava mihitsy izy io moa fa mipetraka anatin'ny lalàna nge le bulletin numéro de série fa ny sosy ihany natao a fa tsy natao tary am'le izy ohatrany mahavarina ihany aloha za tsy miampanganizanisa hoe nanao ohatrany hoe lesiko zany ohatran'izany ohatrany somary nahavarina any be dia be ny explication namena an'le izy ny antony fa mbola tsy azoko aloha izy hatramin'izao tsy azoko hatramin'izao le matoa ary razafindrazaka somary tsitratsitra tsy aro izy ity a mba tiako anotaninanao kely satria mampisihatra politika anao mampanao gazety ny tenanay ihany koa misy an'ilay tranga na mpanao gazety vahiny a amin'ny RFI moa zany ny rahantsika nahita amin'ny filazany ihany koa tsy miambaamba fa ny candidat ny Rajoelina no lany nefa mbola tarivo vokatra vonjimaika teo ihany koa reny tranga zay nifandraika tamin'iny zany a manahoana ny mety fahitana n'iny zavatra iny zany mety aminao ve ray zay fa ny tena tiako atongavana mantsy de zao amintsika am'resaka zao dia misy karazana fitoriana apetraka amina mpanao gazety malagasy izay anisan'izany tafiditra ry Fidèle Razarapera Harry Laurent Rahajasona Roly Mercia reo namana maro hafa zany e tafiditra ao anatin'le izy ka ny tiako tenenina eo am'le hoe vahiny sy malagasy tsy mitovy zany reny zao a maninona tsy naninona maninona le gasy no mety ho fanekevitra ao fotsiny zany anatin'le satria raharam-pirenena actualité zany mantsy za kosa aloha nanameloka ihany ahako a lay sary n'le olona nampiseho a teo amin'ny 13 mai zany a ary efa niresako tamin'ny namana maro samihafa zany satria maha olona n'le olona dangereux ihany zany kosa zava-dehibe zany fa na izany na tsy zany ary le dikateny kosa atao amin'ny RFI kosa aloha hitako hoe tsy milamina fa ohatrany lasa hoe ACC zany ny RFI hoe de hoe ohatrany hoe tsy maintsy hamoaka ny ovalim-pifidianana nataon'ny CNU io ny ACC zay zany hitako hoe somary nandratra ihany ny hafa zany tsika ary zao hoe mbola mitaitaina hoe inona no voakan'ny ACC de zareo zany tonga de ohatrany hoe hobakiona ve zany sa tsy fantatro de ny réagir daholo ny observateur Union européenne tena tsara be ary za de partageko mihitsy le izy ary tena nekeko fa hoy izy napiko fa tiako koa raha mba ho condamnenareo ihany koa ty atao amin'ny mpanao gazety malagasy a omena sena ho arreteny ty eveko hoe tokony mba mitsangana ihany koa anareo reo observateur surtout ianao observateur Union européenne ary reo namany mpanao gazety tokony mitsangana mba hiteny hoe tsy rariny tokoa zany satria olona manao ny expression na mampanao gazety azy ary ataoko hoe mandray anjara mavitrika izy am'le hetsika fantatra be zao ngely izy fa zany hoe tena ny matena n'le hetsika ny tena atao manina tsy mitsangana reo mpanao gazety reo misy namana fantatra ena mpanao gazety mba mitsangana reo namana isany ary mba condamneo io zavatra ataon'ny fanjakana io tsy mpanao gazety ihany moa zany fa eo ihany koa ny misehatra politika maro samihafa anatin'ny tany demokrasia tsika tsy tokony isina demi mesure le izy tsika indraindray mantsy ohatrany hoe vahiny raha vao vahiny de atahorana foana karazana misy zanatsinjinila mihitsy ny vely izy resaka politika zany io za aloha mifantatro ihany le olona sasasany eo za tsy mieritreritra hoe resaka politika fa karazana réflexe de défense ihany le izy hoe mety nitady solidarité ny RFI zay ataoko hoe normal tsy nety kosa aloha le izy za normal fa hoy za hoe azadino kosa le mpanao gazetitsika zay menacé eto amin'ny toerana misy atsika azadino hoe ao anatin'ny liberté d'expression ny journaliste zany mba tsy tokony ho adino zay fotiny zavatra teneniko za tsy miteny hoe adinonareo tsy adino fa mety tamin'iny mety hoe contexte ray fa manaraka de azadino mba dénoncé avokoa miaraha am'reo namana rehetra ny ordre journaliste koa tokony dénoncé hoe fa maninona no atao ohatran'io zany reo mpanao gazety aloha zany no resahana satria zay zany resantsika fa akoatra mpanao gazety reo kirakira politika hoe akoatra ny mpanao gazety anisan'izany ohatra ny filota le général ny relais communication mbola Joseph Rajona ny candidat Eliane Bezaza maromaro zareo fito teo mbola miaraka am'ireo mpikirakira rehetra ny fampalalam-bavao mampita ny hetsika iny zay marihana fa hoe
karazana fanotohinana ny filaminam-bahoaka miantso le hoe alahainina ohatrohatr'izay zany le ataontsika hoe vesatra ao anatin'le izy ianao ve resy lahatra amin'izany aloha tena zay tsika tsy hoe hitsara fa amin'ny mafana io-kevitra satria mpanao politika moa ianao zany nety hoe za aloha tsy fantatro ny hoe satria ve zahako mandala an'le fahamarinana de ohatrany hoe masomitongilana za aloha mbola tsy nahita an'le olo leo nanao haine ary za koa fa de miteny aminao gasikara za sady mihainao ny miara-miampita sy ny miara-manonja za kosa de masamy teny fa ny tena fampisaram-bazana ao miara-manonja aloha de tena réel amiko efa mba nivaova kely ihany izy hoe somary azavao kely hoe mba nanazavaiko azy fotsiny zany a nisy fotoana zany de ohatra kely mihitsy nisy fotoana zany de nilazaina mihitsy hoe ny resaka ny any amin'ny côté moa zany de fa tena hoe candidat ny Andry Rajoelina zay fotsiny zao de fitako hoe tsy de mety averiberina foana hoe zay côté Andry Rajoelina ny tianay fa Ravalomanana rasista eo ny resaka maintso fotsika io ary mantsy le stratégie any 13 minitra hatramin'ny voalohany mihitsy angeny ohatrany azy zany tonga de hoe ohatrany any mihitsy le izy hoe le alony atsika ry amin'ny côte no amafisina sy any amin'ny ambany tanàna nga masanatriny zany no amafisina fa tsy fantatro le stratégie mety tsy mampaninona ihany satria mety hoe tsy naharesy izy zany tamin'ny avakina karatra de hoe allo zany ihany manamafy fa ny any olana fotsiny amin'indray amin'le filazana fampisarazarana olona ao amin'ny fampelezam-peo zany hitako hoe tsy mety raha misy manao an'izany koa aty miara-mipita de hitako hoe tsy mety fa ny olona nge mahalala ny zava-misy na amin'ny ankilany na amin'ny ankilany ary za kosa aloha mahasamy teny misaina tsy miangatra tsy fantatro mety hoe tisy olo masoko ty ve lasa niova tsy fantatro fa nisy fotoana tena nivoizina mihitsy nandritra ny fifidianana mihitsy nivoizina mihitsy hoe tsika côtier de Andry Rajoelina tsika côtier zany hoe lasa tsy resaka hevitra tsony zany le izy fa tena resaka tena hoe resaka foko le izy itsika any ambany tanàna Andry Rajoelina ohatran'izay mihitsy zany ohatra amiko ary tena hoe fanambaninan'le olona mihitsy le izy le olona resahany hoe côtier sy ambany tanàna fa maninona no hoe tsy ny hevitra no entinao arangaranga andrisianao lahatra fa ny resaka fiaviana zay zany ohatrany sahirana kely ako am'izay zay leader fanilo moa de tsy de manana olana am'izay zay leader fanilo de tena tsy olana aminay mihitsy zany resaka hoe aveza zavy satria leader fanilo manerana Madagasikara zay ho fa niaraka foana moa zany zay hatramin'izay ary mifampitondra amin'ny parala zay ao anatiny ao na aiza faritra na misy anay na faritra misy anay fa tsitsatsiaritra zany ny tiako tenena amin'ny zavatra iny tsy namoa ny resakitsika fa le hoe eo amin'ilay hoe mizanatra indrinila sy reto mpanao gazety malagasy zay tratrana ataontsika hoe menace mihitsy amin'izao fotoana zao tsy maintsy andresantsika iny satria actualité ary razafindrazaka fa andeha hiverenantsika kely ilay resaka fifidianany sy ny ataontsika hoe ity hetsika zay atao hetsy amin'ny kianja ny telo amby folo mety amin'izao fotoana zao dia fototra ny amin'ny hoe fampisehoana andreo karazana alabato na ireo karazana fanodikodinana ny safidy-bahoaka nandritra ny fihodinana faharoa ny fanontaniako aminao ianao ve resy lahatra fa tena mety anova an'izay atao hoe voka-pifidianan'izay mihitsy reny alabato zay nitranga teto Madagasikara reny tamin'ny fihodinana faharoa iny no hoe resy lahatra hoe anova ve manova aloha de inoko fa manova traiza zay raha tsy kirakirana le zavatra nisy amin'ny antsipriany zay le ataon'ny Marc Ravalomanana hoe bureau de vote par bureau de vote antsika vao tena alala hoe miova sa tsy miova fa ny anova aloha de anova satria keny rehetra nge fa nisy bourrage de d'urne fa mbola vitsivitsy ihany ny hita aloha fa rehefa namen'ny liste koa ny CENI de hita misy zavatra somary hafahafa ihany io zany ndresahana foana hoe 100% ny taux de participation nefa sur le plan national tsika 46%. Io zany nisy analyse natao hoe asa bureau de vote efa mihoatra ny 10,000 ny taux de participation fa mihoatra ny 60%.
any amin'ny faritra ray ihany fa tsy hoe any amin'ny faritra hafa nefa io faritra io efa ny société civile de efa nametraka fantanina fa naninona moa ny be deaibe ny mpifidy tany amin'io faritra io ny zahana nazavaina saratadidinareo talohan'ny fifidianana zany ny société civile zany rehetrarehetra zany ohatrany somary mampieritreritra farafahakeliny zany aloha mampieritreritra fa io fijerena azy amin'ny antsiprian'io ihany no ahafahana tokoa manamarina hoe zay sady zay ka na tsika zao tena hoe amongotra tokoa zany alapato zany zay ny tenen'ny président ny CENI président ny ACC tamin'ny fiodonana voalohany zay kio no tenen'ny ny président république par intérim ihany kio niady amin'ny alapato ny premier ministre ary androany de hitako tamin'ny midi de hoe tolérance zéro ny alabato ka ndao ary ndao hoe raha namijery amin'ny atsipriany ary ny zavatra misy satria mitovy dolo inge zany hoe samy tsy te alabato tsika ka ndao jerena amin'ny atsipriany ary ny zava-misy ampy ve le fotoana hijerena an'izay atao hoe amin'ny atsipriany zay raha ohatra ka hoe ny fepotona ahafana mikirakirana azy no tsika ho fantatra zay zany ny tena somary tsy fantatro zavatra voavoaka ny CENI io ny ACC ny ACC tsy fantatro fa raha ohatra kosa aloha itsika hijery an'ity hoe authenticité de la liste d'émargement signée du premier et du second tour bureau de vote par bureau de vote herinandro aloha tsy ho ampy kosa aloha de tsorona marina ka mampitombo ny aya ihany zany zay hoe zava-dehibe nefa ve mifanaovana an'izay nefa mba tena zava-dehibe satria hoe zay le resaka zay le resaka hoe aya raha ny olona lany eo ka ny ampahany maro tsy hoe voatery hoe ny maro anisy fa ampahany betsaka amin'ny vahoaka malagasy no miaya hoe lany tsy lany tamin'ny ara-dalàna io rangaha io de zay hipetraka zay ary tsy crée stabilité politique zay eto amintsika na iza tonga eo zay no mahatonga hoe zava-dehibe io mba ampiorina tsara le filoham-pirenena ho apetratsika eo zay eo kentsika rehetra ina moa dikan'le hoe inclusive accepté par tous élection crédible accepté par tous tu es accepté par le vainqueur fa accepté par le vainqueur et le vaincu amin'ny tena transparence fa io nge raha ohatra ary ka ataontsika hoe raha valomana anao zany no tao amin'ny CENI no lolarana za miteny aminao fa niaya be mihitsy ndray zany taty amin'ny côté André Rajoelina tsy maintsy zay ny zavatra niseho ka zay indrindra le accepté par tous de accepté ny rehetrarehetra ka io ny juge de paix de zao ndao jerena tsirairay io rehefa 1 plus 1 de 2 io de fa hita hoe zay de lany de zay de mangina am'zay manaiky am'zay ianao de zay de resy ianao de resy ianao zay resy de resy de mandresy zay mangarara le izy fa le fotoana zany za aloha misarotra amikany hoe vita le izy ka za tsy fantatry zay avoakan'ny ACC tsy fantatry zavatra avoakan'ny ACC mampanina nefa na raha ohatra hoe ahafahantsika mahita ny marina ary ka na ray volana na roa volana ary ny avitanan'izay mety tsy hampanina zay zany efa nanao kajikajy amin'ny ray volana io vita satria raha jerena le rythme nijerena an'le izy efa bureau de vote maro ihany nefa hita tao amin'ny CENI ao anatin'ny ray volana zany le 25 000 bureau de vote raha ela indrindra tsy maintsy misy moyen kosa aloha tsy maintsy apetraka amin'izany tsy maintsy mandray anjara ihany koa ngamba tsy fantatro ve ny candidat tsy fantatro fa misy zavatra tsy maintsy apetraka kosa de misy fitsipika mazava tsy maintsy atao ahafahana manao an'izany ny teny premier ministre ankeo hitako tamin'ny midi hoe ametraka processus izy contrôlena an'izany de hoy za hoe soit andao ary apetraka le izy fa alohany voan'ny ACC ary apetraka atao mazava tsara zany le izy kosa fa tsy hoe zavatra mitanila fa tena aloha ivoaka eo tena kiondalana lehibe ty ho an'ny voaka malagasy ary za mino fa raha ho ataontsika zay tena ny fandresena aloha de ny vahoaka malagasy ny mandresy voalohany indrindra ary za mino fa amin'ny fifidianana manaraka vao andeha angala-bato ny tsirairay de efa mieritreritra tena ho sarotro ty ary io koa tokony ho ampiakarana ihany koa ny sazy mpangala-bato tokony ampiakarana koa mba voafatra mihitsy hoe tokony voasazy ho an'izay voasazy fa tokony ampiakarana to mafimafy zany ny sazy mba ahafahany mba mieritreritra hoe ohatrany sao de tsy mety manaonao foany ty na miresaka penal laritsika de rehefa manao rasy ianao de voasazy araka ny lalàna ny zavatra kely tiako marihana fotsiny ary razafindrazaka de zao
ao anatina raharam-pirenena mantsika raharam-pifidianana ty moa zany tsy misy resaka intsony candidat Marc Ravalomanana candidat Andry Rajoelina fa tena hoe raharam-pirenena tadio fa aoriana zao fifidianana fotom-pirenena zao dia isy ny fifidianana législative isy ny fifidianana communal mba ahafahantsika zany tsisy iny zany fangalarana zany tsony aorianao mety ny K25 victime androany fa ho an'ireo candidat aneriana koa mety ho victime raha ohatra ka tsy ho foanantsika androany izy ka ny tena tiako hiaviana zany dia hoe mety ho vitan'ny Madagasikara mety ho vitan'ny ACC ve manova ny tantarany zany hoe fifidianana eto Madagasikara zany ao anatin'le izy ianao ve resy lahatra fa afaka manova an'izany isika malagasy milohany tena hiverenantsika zany ao anatin'ilay hetsika zay ho atao etsy amin'ny telo amby folo io le hoe niteny fitaka ny efa nataony vita niteny tokoa aloha ny président ny ACC nisy teny nataony amin'ny resaka mangarahara ary niteny mihitsy izy hoe vita treto zany ny fanjanahana nisy teny ohatrany nahalinany rehetra zay zavatra zay za zany de matoky ahako hoe andrainy anjaiko ny ACC mametraka an'izay fatokisan'izay ahako fa fatokisan'ny ACC tsy midika hoe aleotsika matoky ahako indrindrandrindra fa ny ACC rehefa vorolanitsika ka hitany fa tena maro isika no miady amin'ilay fahamarinana dia matoky ny ACC fa andray an'izany izy andray an'izany izy antanana izy zay ny tena fatokisako ary za kosa aloha tsy afaka niteny hoe angalatra ny ACC sy ny sisa igny tsy afaka niteny an'izany mihitsy fa anjara ny ACC iny responsabilité ny ACC iny ao amin'ny tantara arakarak'izay fanapahan-kevitra ny ataony eo fa anjarantsika kosa mampiseho an'izao tontolo izao sy ny ACC fa tsika dia mandala ny fahamarinana samy manana ny rôle ntsika eo dia isoratra ao anatin'ny tantara ny zavatra misy dia io zany dia ny ampitso no ahita azy tantara no ahita azy hiverina kely atsy amin'ny kianjany telo amby folo metsika iary razafy zaka tena ho avy ny etsika rahampitso ary hiavaka satria sabotsy ny andro zany hoe hiverina fa ho avy ireo ny asa mety nandritra ny andavanandro ny fanontaniako dia zao fa maninona ireo vahoaka malagasy ireo no tokony hoeny amin'ny 13 mai rahampitso raha ohatra ianao zany asiako miresaka an'le vahoaka zao na hoe andresy lahatra an'le vahoaka ianao zao inona ny zavatra teneninao azy ireo inona ny ataontsika hoe antony tokony andehanana eny amin'ny kianjany telo amby folo mai rahampitso voalohany aloha zao tontolo zao tsy resaka fotsiny ny comité international zay efa niresaka tamin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny mpanaradia azy reo tompo-pahefana rehetra dia tokony hita maso hoe reo le vahoaka zay tena miahiahy ary mitaky nisy ny mangarara isehoan'ny fahamarinana tsy maintsy hitany zareo zay raha tsy hitany zareo zay dia mialatsiny ahako fa disotsika ka tsika tsy miteniko ohatrany hoe ianao mangataka zavatra nefa tsy miteniko ina moa ny zavatra ho azonao eka ianao tsy miteny le fitenenantsika dia ny fisitsika maro be eo raha zato tsika an'eo na arivo dia arivo zany inona kosa moa olona arivo ve no asolitenan'ny malagasy za tsy hiteny hoe Madagasikara ray manontony eo fa tokony hoe maro no olona tonga eo zay zany tena zava-dehibe zay raha ohatra zany tsika lina tokoa hoe mba hanova ny tantara eto amin'ity firenena ity dia ny fahatongavantsika maro be no tena ataoko hoe zava-dehibe zay ny anjarantsika zay ny ACC avy eo manao zavatra tokony ataony ny zavatra teneniko dia zao betsaka koa ny mpiantsy za aloha dia miteny mihitsy zany ny tafika nge no mpitandro filaminana nge no niantsy satria le olona nge tsy naninona teo fa tonga dia nitarofana bon nisy anin'le hoe fefy iny aloha za koa aloha tsy dia tena hoe tena d'accord loatra aniny fefy iny fa na zany na tsy zany azy tsy nasina sommation le olona tsy natao inina aloha sy tonga dia nitarofana le olona dia avy eo ohatrany enjehana ohatrany azanambo eran'ny tanàna zay mitokotoko na inona anao ka voa mitsitokotoko dia tonga dia tarohana ataoko hoe tena tsy nety tsika zany raha pisy tonga eo tsy miatsa an'izany izy tsika tsy fantatro na isy mpitandro filaminana eo tsy mila miatsa ny mpitandro filaminana tsika fa mijoro fotsiny tsika hoe reto zahay reto zahay misy fomba hafa foana nge raha ohatra tsika tsy ampidiriny ao anatin'io kianjo io misy fomba hafa foana fa anehoantsika an'izany na mitsangana fotsiny ary tsika feno manodidina an'io dia efa zava-dehibe zay efa tena zava-dehibe zay
ary tsy voatohatra izy zay satria zany fijoroana ny fahamarinana. Resaka kely an'le mpitandro filaminana ianao mba tiako ararotana kely satria anisan'ny tranga niavaka androany a omaly ny ministry ny fiarovam-pirenena nanome baiko hoe avelo malalaka le olona saingy nisy mpitandro ny filaminana andray nanohatra an'izay baiko zay a ilay préfet ihany ko tsy hita maty ny telefôna tsy tany amin'ny birao raha sanatria mety hoe andikanao an'izay zany inona ny mety réaction anao zany fa tsy hoe sanatria moa zany amiko zany aloha zany efa misy zavatra tsy mifanaraka ihany zany aloha eo amin'ny fitondram-panjakana zay fahitako azy zay tsy fantatro ny tena zavamisy aloha zany tsy mahalala ny zavamisy fa zay ny fomba fahitako azy satria araka ny hitako tamin'ny gazety dia ny ministry ny fiarovam-pirenena zany dia nametraka tsara mihitsy hoe ny miaramila dia tokony hiaro ny vahoaka fa tsy hoe tsy tokony herim-pamoretana zany ary izy moa efa ombienombeno ny teny hoe tsy tokony atao herim-pamoretana intsony ny vahoaka zany satria zany nefa nahatonga nyity firenena ity hiditra anatin'ny lavak'izay rehefa ndresana moa zany le colonel teo amin'ny gendarmerie teo dia niteny izy hoe ny azy baiko ny azy réquisition ny azy bon tsy minatsiny izy ny olana fotsiny amiko dia hoe rehefa nitenenina hoe any préfet zany dia le préfet tsy hita mihitsy zany hoe bloqué zany le dialogue tsisy mihitsy zany le dialogue nazavain'ny préfet nge ny antony hoe zay dia nahita olona hoe tena ohatran'ny zao dia hoe raisitsika fotsiny zany ny mesure mba tsisy ny olana ao anatin'le faritra anaovana ny fihetsiketsehana ary zay nge nefa nifanarana tamin'le colonel tamin'ny maly hoe ozy izy hoe anjaranareo zany ny ao anatiny ny velany anay ozy zany fa ny ao anatiny anay ary tena tsisy lamina teo ny service d'ordre ny manifestant nanao ny asany ny tsirairay nanao ny asany mihitsy zay olona hoe somary tady OPF dia efa tonga dia efa resahana mihitsy zay ny zava-misy zay ka amiko za dia miangavy fotsiny hoe amin'ny fanjakana amin'ny ankapobeny mitafika hoe aleo le vahoaka iteny ilaza zay zavatra mba tiano resahana resaka fahamarinana resaka io resaka préfet anao teo hiary razafindrazaka raha ohatra ka hoe mahita anao amin'ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao ny préfet inona no mety teneninao anazy inona moa ty zahako kely ty moa inona moa no resahako aminy fa hoy za hoe tompona andraikitra ianao amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena resaka république ny resahantsika dia tokony hozoan'ny tsirairay no manao ny manifestation an'izao fa indrindra raha hoe ao anatin'ny filaminana tsotra fotsiny resahako aminy hoe raiso ny andraikitra ao amin'ny fiarovana ny fananan'ny olona satria zay ny tena zava-dehibe ny miopef nge ny tena ataoko hoe rary nge ny mpitandro filaminana hoe resaka miopef fa ny atsika nge zavatra hoe napetraka ao anatin'lay le toerany zany hoe mazava misy grillage mihitsy ary ao anatiny zany itsika ny manao azy dia zareo aty ivelany ny any ivelany ary rehefa manao manifestation dia miaramila mihitsy miankadre an'le manifestant mba tsy isiny miopefy zay ny zavatra misy any ivelany azotsika atao tsara mihitsy nge zany hoe bon encadrena zany nareo anatiny ao dia ao zany nareo manao an'ny manifestation mi-exprimer nareo misy vidéo sy ny sisa verenao kely le vidéo tsy fantatro hoe matahotra le vidéo nge mba fampahalalana ny olona fotsiny karazana tohan-kevitra na hoe preuve zany preuve mihitsy tohan-kevitra tsy fantatro olona misy valeur-na preuve fa hoe mba hitan'ny mason'le olona izy ny preuve nge nefa nalefantsika tany amin'ny requête fa any iny amin'ny lafiny juridique fa tokony ho fantatry le olona zany le izy le olona nge amintsika miteny zao zany rehefa mba fantatra daholo zany inona fomba fangalarabato dia natsika amin'ny maha-olo-pirenentsika tsirairay avy ary dia afaka amin'izay amin'ny manaraka hoe mba maka ny lesona mahita inona zany ny tokony ataoko zahako amin'ny maha-olo-pirenena mba tsy hisy eo ntsony ny zavatra ohatran'ireny amin'ny maha-olo-pirenena tsirairay zany ary hoe za koa zany mba tokony hifidy amin'izay kosa zany fa rehefa tsy mifidy koa nge dia efa namany hoe tsy manan-kevitra zany zay koa satria za aloha dia mampalahelo ihany satria kely zany le tampifidianana zany teo tena 52% nge zany ny olona tsy mifidy somary nalahelo kely ihany hoe tsy anatin'ny démocratie tsika fa za maapprécie ny olona foana zany mifidy ny olona tsy afaka mifidy rehefa tsy ny liste électorale be deabe ny olona tsy mifidy noho ny tsy tombombana ny liste électorale dia no afaka mifidy ndray tsy mifidy ny maty rehefa mifidy dia no velona ndray tsy mifidy somary ohatra mampalahelo ihany fa io moa zany resaka iny zay moa za kely dia kely nge fa olona kely tsotra tsy dia hita ny hoe
za no andeha ame lesona anizaniza ampianatren'ny fonjy no resako hoe ama républicaine anao tompony andraikitra voalohany anatin'ity république malagasy ity dia mba avelao ny ireo vahoaka zay mitaky ny famarinandreo mba ilaza ny zavatra tiany lazaina fa tsy mba hokoboniny eo pony eo fotsiny le izy fa io ohatra ny zavatra rehetra ihany rehefa koboniny eo pony eo elaela io tsy maintsy mipoaka ihany ny takolaniko hoe tsy aleo ve mba havela alalaka le olo zay ny azoko teny faraparana ny fotoanantsika iary razafy nazaka tena zava-dehibe nefa ny ataontsika hoe fitodiana am'ireo vahoaka zay resy lahatra ny amin'ny fitakinany marina fitakinany fahamarinana ao anatin'izao fividianana filoham-pirenena izao sabotsy rahampitso fotoan-dehibe ho amin'ny mafisina izay hetsika izay andao ary ataovany fanetanany na ny antso ho andreo vahoaka malagasy mpiray tanindrazana iombona ao anatin'izay firaisankina rahampitso zay miresaka amin'ny reo vahoaka mijery nyity fahita lavitra ty zany am'izao oro zao ny fahatongavantsika maro rahampitso no antoka tokana ahafahan'izao tontolo zao sy ny mpiandraikitra rehetra ny fifidianana mahafantatra fa maro ny vahoaka lina ny famarinana zay zany no ientsoka atsika rehetra mba hanoratra ao anatin'ny tantara mba ho rehitany ren-danitra fa maro ny vahoaka malagasy androany lina zay famarinana zay ankehitriny efa vita ny fifidianana tsy campagne électorale atsontsika tsy resaka ka 25 ty na resaka ka 13 fa resaka hoe atovy mangarahara ny voka-pifidianana fa misy ahaiahy ananam-pofo materiel lao aleo ivoaka zay anjaratsika vahoaka malagasy no mampafantatra an'izay zay tiatsika ho tenenina zay anjaratsika zany no mahatomombana na tsy mahatomombana ny tolona ataotsika ankotrio na tsika voro marobe eny de za mino fa ho voasoratra anatin'ny tantara ny zavatra iseho rapitso na tsika tsisy olona eny dia isy tantara hafa ndray no iseho rapitso ny hany mampalaelo ahy fotsiny de zao raha sanatrika afaka telo taona ndray efa taona ndray de iverina ndray tsika amy zavatra toy zao tsy aleo ve tonga dia ho avoakatsika eto daholo ny marina rehetra de ho ataotsika alefitsika impito mandifotr'olona ny alabato eto am'ty firenetsika ty zay loharanony crise politika teto Madagasikara nandritra ny taona maro tapitra ny fotoanatsika isaorana ianao iary razafindrazaka nanaiko vahiny an'izao fandarana vaovao-pifidianana izao somary teritery amin'ny fotoanatsinga sangy niverina fa nanampy fahalalana ho antsika rehetrarehetra amin'ny fotoana mamety azy dia afaka miverina ihany ianao rapitso rahateo ihany koa mbola misy ny miara-mampita afaka mafisina zay resatresaka zay fa ny amin'ny fahitalavitra aloha amin'ity ality dia mifarana tsivina amintsika fa iary razafindrazaka zay filoha lefitry ny antoko lider fanilo no vahintsika tamin'izao fandarana izao ary tafiditra moa nanoana ny kandida Marc Ravalomanana ny tenany tamin'izay fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay azadiny zany ny etsika zay ho toto-saina rapitso etsy amin'ny kianja ny telo amby folo May makasirika atsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany isaorana ny teknisianina rehetra ireo fahita lavitra izay niara-nampita teo ihany koa ny onjapeo isaorantsika zay neny ny onjapeo satria nandeha tamin'ny onjapeo ihany koa zao fandaran'izao makasitraka tompoko lasy tovavy makasitraka anao ihany koa mametraka ny mandrapitafa ho any manaraka indray tompoka makasitraka gasikara